Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely. Eny ary tompoko fifaliana lehibe ho indray ny manolotra ny arahaba ho anareo rehetra mpanaraka an'izao fandarana teo afaka va ianao zao fandarana zay karakaranay fiangonana RHEFI Androndrakely. Mirary ao mba ho fasoavana ho anareo hatrany hatrany ny afatra na ny fampianarana entinay fiangonana RHEFI. Manarak'izany mitona anareo avy hatrany ao ny angilatsofina tsara mikasika ny am'izao afatra entiko androany zao. Roa volana latsaka kely sisy dia hifarana tanteraka ny taona 2024. Malohanan'izany maro amin'ny olona velona eto ambony tany ety tafiditra ao anatin'izany ny kristianina, maro amin'ny olona no misento tanteraka satria tsapany fa tsy tafita mihitsy izy tam'ty taona zay diaviny ety. Tsy nisy masoandro nihiratra mihitsy teo amin'ny fiainana hatramin'ny fiandohan'ny taona ka hatramin'ity androany ety. Nananisaona daholo ny zavatra rehetra zay nataony, tsy nisy nety fa nandamoka sy matekarany avokoa. Atoa varana aza ho an'ny olona sasany ny lanitra satria mba mivavaka ihany izy, mba miantso an'Andriamanitra ihany izy malonandreo olana amin'ny karazany zay tsy nahitany vaolana mihitsy kanefa indrisy fa toa tsy misy mpian'izany izy. Hany ka maro amin'ny olona no kivy tanteraka ary misy aza tena mamoy fo ohatrany hoe tsy te ho velona intsony am'izao farantaony zao na hoe tsy te hiditra, tsy te handray an'iny-taona vaovao intsony mihitsy aza izy. Ny olona sasany aza moa dia mivavaka mafy, tena mivavaka mafy mba hifarana malaky ity taona 2024 ity satria efa tsy manantena mana milatsaka avy any an-danitra intsony izy araka ny fomba fiteny. Hoy izy ako tsy nanen'izay laninkary, fiainana tsy nety hatram'izay dia tsy antenaina eto intsony. Eo indrindra tompoko no itombako anareo zay mahita sy mandre ahy am'izao oro zao satria araky ny efa hitako sy tsapako tao anatin'ny taona maro zay nanaovako ny asan'Andriamanitra ary everiko hoe dingana voalohany sady tsara indrindra ho famonjena ny fanantsika satria mila famonjena ty fanantsika ty tompoko sy ho famahana ny olana misy satria raha mbola velona tao ambony ty tany ity isika de tsy maintsy mifanehitra amin'ny olana io foana. Ny vaolana tsara indrindra ho eo efa hitako sy tsapako dia ny finoana an' Jesosy Kristy, ny finoana azy ho tompo sy mpamonjy, ny fandraisana azy mba hiditra ao anaty, hitoetra ao anaty ary ho velona andro alina eo amin'ny fiainatsika. Ary fanampin'izay de ny fanliana na ny fanesorana arak'izay maingana azy indrindra ny fototra mahatonga andreo olana zay tsy mety vova mihitsy eo amin'ny fiainatsika zanak'olombelona. Zay ihany fa ny zavatra hafa akoatran'izany raha ny fijeriko azy de zavapoana ary zavatra mahadiso fanantenana avokoa. No zany ataovy lakilo sy fihetson'Andriamanitra anao ho amin'ny famonjena sy ho amin'ny tantara vaovao zao afatra entiko ho anareo androany izao. Fanampin'izany miteny aminareo aho hoe mitrakay anareo, aza kivy ary velomy ny fanantenana am'izao roa volana farany melony ny amaranana ny taona izao satria
mbola afaka anao zavatra lehibe ho anao ny tompo melohany amarana ny taona, mbola afaka anao azany izy. Efa voamarina zany araka ny tantara ao anatin'ny baiboly, ary mbola afaka anao zavatra lehibe ho anao ihany ko izy amin'ny alalany vavaka zay ataonay mpanompon'Andriamanitra ho anareo. Voamarina ao anatin'ny baiboly ihany ko zany fa miara-miasa amin'ny mpanompon'Andriamanitra izy. Ity anefa misy fototra iray lehibe, fototra mahatonga ny zavatra ataon'ny olona lasa tsy mety fa mandamoka sy matiakaranana. Fototra mahatonga ny masoandro tsy mety mihiratra mihitsy araka ny fomba fitenin'ny olona sasany azy, ary fototra mahatonga ny olona resy lava na hoe resy mandrakariva eo amin'ny fiainany. Tsino zany tompoko fa ny fisina ozina na ny fisina fanaratsy mpitondra fahafatesana mbola mitoetra eo am'lay olona, na mbola mitoetra eo aminao raha ohatra ka ianao no manana zay olana no tantarako zay. Zao anefa zava-misy tsy tena mino, tsy tena manaiky ny famarina zany teny ambarako zany ny maro amin'ny olona, indrindra ka hoe efa kristianina izy, efa mpivavaka be izy, kanefa dia marina be nge zay lazaiko zay riavany, fa nisan'ny fototra, tena fototra ray lehibe hoy ao mahatonga ny fiainan'ny olona tsy mety fa mandamoka sy matiakarana foana, mahatonga ny zavatra ataon'ny olona tsy mandeha am'izay laonina, mahatonga ny olona resy lava, resy amin'ny fiainana, kanefa mba manao zay azo atao ihany izy mba anoerana zany. De zay nambarako zay ny fisina ozina na fanaratsy mpitondra fahafatesana. Marina be nge tompoko zany ambarako aminareo zany fa tsy diso hoe ho fanamarinako an'izany zavatra lazaiko zany ny zava-nisy tao amin'ny tanàna anankiray lay atao hoe Jeriko. Ny boky ny mpanjaka faharoa, toko faharoa andiny fa 9 ka hatramin'ny andiny fa 12 no milaza an'izay tantara zay. Enao tsara nge ny voasoratra ao hoe afa ovakitsika le izy. Mpanjaka faharoa, toko faharoa andiny fa 9. Aromponina tao am'izany tanàna zany tamin'ny Elisa. Masina ianao, indro tsara toerany ity tanàna ity tompoko, araka zao hitanao zao, saingy ratsy rano ary ny tany tsy mampavananaka. Andiny fa 20. De hoy izy, hitondray lovia vaovao ao ka siosira ao anatiny, de netiny tany aminy zany, ary nivoaka nakany am'lay niandoan'ny rano izy, de nanipisira tao ka nanao hoe zao no lazain'i Jehova, efa natsara ity rano ity ao, tsy isy fahafatesana na tsy fahavanonana anakintsony iseho eto, ka dia tsara ny rano mandraka androany araka ny teny nataony Elisa. Araka zany tantara zany nisy fahafatesana tao am'le tanàna atao hoe Jeriko, nisy fahafatesana nitoetra tao. Efa ela no nisiny zany fahafatesany zany tao amin'ity tanàna ity, fa saingy tsy hain'ny olona ary tsy hitan'ny olona ihany ko zay tokony ataony manoloana n'ireo zavatra ratsy na reo olana netiny zany fahafatesany zany tao am'lay tanàna Jeriko. Any ka dia nozakain'ny olona teny foana zavatra ratsy netin'io mpitondra fahafatesana io. Toy zao ny fisehon'ilay fahafatesana tao amin'ny tanàna Jeriko. Arao tsara le izy fa mety ho tahaky zany mihitsy no fototry ny olana misy eo aminao, na hoe fototry ny zavatra ataonao malaka ankehitriny, maty foana. Fisehon'ilay fahafatesana voalohany tao amin'ny tanàna Jeriko de izao. Tamin'ny androny Ahaba, mpanjakan'ny Israely, no nisy lehilahy iray, Ela Betelita no anarany. Lehilahy manam-pahaizana izy io, lehilahy manam-bola ihany ko izy io, ary lehilahy mahavita zavatra rehefa miasa. Tapa-kevitra ty lehilahy ity tam'izany fotoana zany fa anarina ny tanàna ny Jeriko zay efa rava sy potika. Anamboatra n'ilay tanàna mba hiveriny amin'ny laoniny indray sady atao tsara tare. Tena
vonina be mihitsy ity lehilahy ity ny anao an'ilay asa fanarenana de natomboka tokoa aza ny asa fanarenana de izao vita somatsara ny tanàna sady lasa tsara tare ambony zany la izy any ko moa le tanàna Jeriko efa tsara toerana ratio fa inona nefa zavatra niseho tam'izany inona ho ianao zavatra niseho tam'izany tsy naposina maty ny lamatony ity lehilahy ity maty ny lamatony lay lehilahy atao hoe Ela Betelita Abirama no anaran'io zaza la maty io tsy ela ihany ko fa maty tahaka zany zanaky ty lehilahy ity Farala Segoba no anaran'ity zaza Farala maty ity tena mafy tamin'ny ty lehilahy ity mihitsy mafy tamin'ny Ela Betelita ny zavatra nanjo azy tena hoe tsy zaka entina ary tsy haintsony hoe fitsapatoetra ve zao zavatra manjo azao sa fifandrifinjavatra fotsiny ihany sa akasiparana nataony olona tsy ty sy mialina zavabitako satria vitany tsara ny tanàna Jeriko tsy haintsony le izy fa dia mafy be alohany nanjo azy ny ponina ihany ko tetsy an-danina ny ponina taon'ny tanàna Jeriko io de gaga sy talanjona ary velom-panontaniana foana isike ny mifanena isike ny miona ny olona sasany ray angamba mety raiky tahotra mihitsy satria tsy fahita ny mahita zaza roa maty mifanesy hoe zaza roa maty mifanesy zaza tsy manino tsy maninona zaza tsy marary kanefa dia vetivety eo de hoe mato ny ranony de mato ihany ko ny ranony na ianao aza tam'izany a mety ho gaga mety ho raiky tahotra nieritreritra ny zavanisy nitranga tam'ty lehilahy atao hoe Ela Betelita ity mety nametraka fantanina ianao hoe fa nisinina fa naninona no nyray maty taky zany zanaky ty lehilahy tsara toetra tsara fanahy lehilahy ty firenena ity lehilahy mavita zavatra eto amin'ny firenenay fa maninona fa nisinina no nitrangano zava-doza taky zany a ity lehilahy ity ry mpiainy malalo tsy tongatonga ho azy tompoko tsy tongatonga ho azy fotsiny am'izao ny zavatra ratsy taky zany fa misy antony ao anisy antony lehibe raha ny momba ny tanàna Jeriko no resana de ity araky le nambarako tiary aloha nisy fahafatesana ny toetra nisy fahafatesana ny toetra efa ela tao amin'ny tanàna Jeriko fa saingy tsy hainy olona ny fisiny na ihany ko hoe adin'ny olona ny fisiny zany fahafatesana izany ary zany fahafatesana efa nitoetra ela tao amin'ny tanàna Jeriko zany no fototra na tonga zanaky ty lehilahy atao hoe Ela Betelita ity zay nanapa-kevitra fa amerina ny tanàna Jeriko ho amin'ny loniny sady anamboatra ny tanàna Jeriko mba ho lasa tanàna tsara fototra natonga zanany roalahy maty fototra natonga zanany roalahy maty ho iao hainao tsara keny voalazan'ny baiboly tonga de hainao tsara ny tonga de ekenao ny famarina le izy ato amin'ny mpanjaka fa voalohany no vakitsika de ny toko fa 1 de ny 5 hainao tsara keny voasoratra tamin'ny andro ny Ahaba no nanorenany Ela Betelita ny Jeriko ny an'ny Abirama lamatony no sazo nanorenany fanambaniny ary ny Segoba Faralany no sazo nananganany vavahadiny araka ny teny Jehova zay nampilazainy anjosoa zanakon'olo averiko fakina dia eno tsara ary arao tsara mpanjaka voalohany no iaho toko 1 tamin'ny andro ny Ahaba no nanorenany Ela Betelita any Jeriko vokany ny an'ny Abirama lamatony no sazo nanorenany fanambaniny vokany faharoa ny an'ny Segoba Faralany no sazo nananganana vavahadina araka ny teny Jehova zay nampilazainy anjosoa zanakonona ry mpiany malalo
arakao tsara ve ny voalazan'ny baiboly teo tamin'ny androny Josoa fony Josoa nitarika ny zanak'Israely ho any am'le tany tondra nosy tantely raha nandalo teo amin'ny tanàna Jeriko izy tamin'ny androny Josoa no nilaza fa nizolana mpitondra fahafatesana tao amin'io tanàna io Josoa notonony Josoa tao amin'io tanàna Jeriko io ny ozona mpitondra fahafatesana vity zay dia lasa izy nanomboka teo zany de nitoetra tao amin'ny tanàna Jeriko ny ozona mpitondra fahafatesana fa ity misy fanazavana kely dimanjato taona taty aorina mantsy no nandraisan'ity lehilahy atao hoe ela betelite ity ny fanapa-kevitra fa anangana ny tanàna Jeriko izy amerina ny tanàna Jeriko ho amin'ny lohan'ny ray sady anao an'le tanàna ho tsara tare ho tena tsara tare de zay ny zavatra nitranga to fiainan'ity lehilahy ity mitiako ambara zany de hoe nafiry taona raha mbola mitoetra eo tokoa ny ozona dia tsy maintsy manakiry tsy maintsy manamarina ny fisiny izy zay ny mifototra natonga zanak'ity lehilahy ity maty ny lamato ary maty tak zany ko ny faralany satria izy no nanangana tanàna Jeriko fisehoan-javatra faharoa tao Jeriko indray nasariky olona be dehibe mihitsy ny tanàna Jeriko taorina n'lay fanarenana nasarika olona satria vita tsara no tsara toerana raha teo le tanàna fa izao rehefa nandeha ny fotoana dia natsapa fisehoan-javatra hafahafa ny ponina tao amin'ny tanàna ny Jeriko to zao ny fisehoan'le zavatra tsapany olona arak'ilay novakitsika terem-boalohany de natsapany olona fa misy fahafatesana ao amin'ny tanàna Jeriko zay zany zavatra tsapany olona ary ny tena misongadina de ny hoe tsy mety mitoejaza ny vehivavy tao amin'ny tanàna Jeriko ny akamarony tsy mety mitoejaza ary zay mitoejaza azy de afaka ary raha misy teraka dia ny akamarony teraka maty ary vitsy tamin'ireo zaza zay nateraka tao amin'ny tanàna Jeriko no lasa tanora na hoe lasa olona lehibe tahaka antsika izao mpanjaka faharoa toko faharoa andininy fahasembe-folo ka hatramin'ny 5 no milaza izay raha fitinina zany ny tena tiako ambara tao amin'ity tanàna Jeriko ty de izao hoe ny fototsy ny olana nisy tao Jeriko hatrany am-boalohany ka hatramin'ny fotoana zay natapaka sy nafoana n'lay fahafatesana de ity no lay fahafatesana nitoetra tao amin'ny tanàna Jeriko noho zany na iza olona kanonina sy nitoetra tao am'izany tanàna zany de tsy maintsy natsapa niarany fahafatesana tahaka ny be sy maro ihany ko na mpitompotany izy na mpiavy no tantareko taminareo moa izany tantara zany ahafahanareo mamantatra tsara hoe sao la ka misy fahafatesana ihany koa eo amiko eo amin'ny taranako na ato am'ty trano honenako ity ka zany no fototra matoka ny olana misy mandraka ankehitriny ary fototra matoka ny olana tsy mety miva mihitsy mandraka ankehitriny koa raha marina zany riavana de tsy ho afabela amin'ny olana zany mihitsy anao ary tsisy vaolana azonao antenany zany am'izao ro volana melony amarana tolo zao ary na ho avy ary ny taona vaovao dia tsisy fahasoavana azonao antenany zany amin'iny taona vaovao iny fa dia omaly tsy miova ny tantaram-piananao ny teo ihany ny teo mikasika any amin'ny tantaram-piananao ka ny vaolana entiko anareo zany am'ty androandroany ity melony amarantsika ny taona dia ny fanapahana sy ny fanafoanana
an'zany fahafatesana zany tsy hoe ho aminao na tsy hoe ho amy taranakamisy taranakao na tsy hoe ho am'lay trano zay honenanao koa raha tianao ny ivan'ny olana misy tompoko ivan'ny olana nisy teo aminao hatram'izay ka hatram'izao raha tianao ny amarana ny taona miaraka amy fiobiana sy ny fifaliana ary amarina ny taona miaraka amy tantara vaovao ary tantara tsara de tsotry tsy maintsy tapahana tompoko ary tsy maintsy foanana taky zany ankoa ny fahafatesana misy eo aminao raha toka zany tokoa no marina rehefa avy nandinika sy namotipotitra ny mombamombanao ianao ary tsara nke ny fiafaran'ny tantaran'ny jeriko e ary tsara nke andeo verinitsika vakina le voalaza mpanjaka faharoa toko faharoa andiny fahasembe folo ary romponina tao am'zany tanàny zany tamin'ny elisy masina ianao ino tsara toerany ty tanàny ity tompoko arak'izao hitanao zao saingy ratsy rano ary ny tany tsy mampavaninanaka de hoy izy itondray lovia vaovao ao ka siosira ao anatiny de nety tany am'zany ary nivoaka nakany am'ilay ny andohan'ny rano izy de nanimpisira taoka nanao hoe zao no lazainy jehova efa natsara ity rano ity ao tsy isy fahafatesana na tsy fahavanonanaky intsony iseho eto ka dia tsara ny rano mandrak'androany araky ny teny nataony elisa ry avala malala ry piany malala ianareo zay mahita sy mandre a am'ty androandroany ity tapaka sy foana ny fahafatesana tao amy tanàna jeriko satria tonga tao am'le tanàna elisy ary nandray ny andraikitra izy ho fanapahana ho fanafoanana ny fisinny fahafatesana tao amin'ny tanàna jeriko nakany am'le ny andohan'ny rano mihitsy izy satria rehefa tena zoiny de tany am'lay fiandohan'ny rano mihitsy no niavin'lay no niangan'lay fahafatesana tao amy tanàna jeriko ka rehefa tonga tany izy de no tapahany sy ny foanany zany fahafatesana zany de taorina zay de tsara ny rano maraka ketriny ao amy tanàna jeriko tsy nisy intsony fahafatesana na tamin'ny endrika manahoana na tamin'ny endrika manahoana izany tao amin'io tanàna jeriko io noho zany areo tsara zao torevitra farany omeko anao zao milohany anaovako vavaka ho anareo averiko le tengo tery aloha raha te ho afaka amin'ny fahafatesana mpitondra olana eo amy fiainanao ianao raha te hianana tantara vaovao ianao am'izao rovolana latsaka kely melony marana antaony zao sy amin'ny taona ho aviny dia voalohany aloha tena voalohany indrindra de tsy maintsy aorinao ao amy jesosy ny finonao fa izy no tompo sy mpamonjy ity zao tontolo zao ity tsy maintsy menao toerana ho ao anatinao jesosy kristy ianao mihitsy no mandray azy ianao mihitsy no mampandroso azy akatoerana ao anatsika andriamanitra tsy to mantsy efa nylobava fa noho ny fitiavany atsika mba hanana fanahy voavonjy ary fitiavany atsika mba atoka atsika ho afaka am'ireo olana amy karazany ety fahafatesana dia nomeny ny zanan'lay tokana hainao hoe nomeny ndikan'zany hoe rehefa nomena de mila mandray tsika olombelona fa tsy hoe fetanana fotsiny anao tsy hoe mijery fotsiny anao fa mila mandray zay zany no andrasin'andriamanitra zay nidikan'zao teniko zao hoe mino ianao fa jesosy no tompo sy mpamonjy ity zao tontolo zao ity ary raiso izy ary ampandrosoy mba akatoerana ao anatinao ho velona ao anatinao zay voalohany indrindra mitondra anao ho amy fahasoavana lehibe faharoa tsy maintsy tapahana sy foanana amin'ny anaran' jesosy ny mpitondra fahafatesana zay nisy teo aminao na nisy teo amy taranaka nisy anao na nisy tao am'le trano zay nonenanao tahaka ny natao ho famonjena ny tanàna jeriko de tahaky zany ko no tokony atao ho famonjenanao ho famonjena ny taranakao ho famonjena anareo menakavy ao anatin'io tokatrano io tsy maintsy tapahana ny ozina rovolana latsaka keky sisa hoy ao
de farana ny taona tsy maintsy miroso am'izay dingan'zay ianao raha ohatra ka tianao ny amarana taona araky ny teno tery aloha hoe amarana taona amy fiobiana amarana taona amy fifaliana ary amarana taona amin'ny alalany tantara vaovao zay sady tsara tena mafinaritra tsy maintsy miroso am'izay dingan'zay ianao no zandrindra dia raha mety aminareo tongava miona aminay hafanay manoro-hevitra misimisy kokoa anareo tongava ihany keo mamonjy ny fitoam-pihavana zay karakaranay ty niriko aza de hoe ao anatin' ty rovolalatsika kely ity mialohany marana taona de tsy ho tapaka mihitsy anao ady amin'ny fahafatesana no ataotsika ady am'ireo olana nety fahafatesana ataotsika everiko fa rariny raha ohatra ka manentanao hoe tongava tompoko tongava tompoko tongava tompoko aza tapahana mihitsy reo voalazo reo ny fandaram-potoana isika ny Alahady misy fidirany efatra zay amy fitora maraina fidirana voalohany amy sivoura maraina fidirana faharoa amin'ny raiky amby folora maraina fidirana fahatelo ary amy ray ora sasany ny fidirana faefatra tongava mamonjy ny ray am'ireo ianao tongava isan-kerinandro mandra-patapitry ny taona fa isy vavaka fanafana lehibe vavaka fanapana ozina mpitondra fahafatesana vavaka fanliana andro efanaratsy mpitondra fahafatesana zay ataonay ao mitanjona anay de hoe melony amarana ny taona de ho afaka avokoa ny olona rehetra zay tonga mamonjy an'zany fotoam-pivavahany zany fa ity misy savitra ray lehibe mahatonga anay manao ezaka be mihitsy am'izao reo volana farany melony amarana ny taona izao amin'ny Alahady fahenina volana janoary taona 2023 amin'ny Alahady fahenina volana janoary taona 2023 amin'ny Alahady 6 janvier zany 2019 dia anao tsodrany lehibe zahay tsodrany lehibe ho anareo mpanaraka fandarana amin'ny alalany zao fahitalavitra zao na amin'ny alalany radio ho anareo zay fa nandreny toroteninay nandreny fampianarana taonay ho anareo indrindrindrindra zay resy lahatra fa mpanompon'Andriamanitra zay avy amin'Andriamanitra zay anao tsodrany lehibe tena tsodrany lehibe zay amin'io zay inonay fa zany tsodrana taona zany no iantoka ny fiainan'ny olona tsiraray avy amin'ny taona vaovao 2024 ary raha nitoko anaty baiboly ny tsodrana taona porimpon'Andriamanitra de ho amarin'Andriamanitra ho ataon'Andriamanitra tanteraka zay mahatonga anay hoe alolo tena hoe tapana sy foanana ny herin'ny fahafatesana lay mpitondra fahafatesana mba tonga ny tsodrano zay ataonay amin'io Alahady fahina volana janoary taona 2024 io tena hoe anakery amin'ny olona zay mahatonga anay manasa anareo hoe tongava tompoko isika ny Alahady faravaratsiny tonga anareo aza tapaka mihitsy kanefa ihany keo miomana am'ilay tsodrany lehibe ny toerana zay anaovana an'ilay tsodrany lehibe moa dia ao amin'ny palais de sport mahamasina satria ho asainy adaolo ny olona rehetra eto Antananarivo sy manodidina na de lavitra be aza satria fahasoavana be mihitsy izy io ka zay moa zany tompoky no fotoanatsika tam'ty androandroany ity fa de atompoka avy atrany ary a ny vavaka fanapahana sy fanafoanana an'le mpitondra fahafatesana am'izao famaranana izao ka raha mety aminao dia apetrao fonao tananao na mandoaly mihitsy anao fa hivavaka ao fa isy fiatraikany aminao zao vavaka ataoko izao aondre lohatsika tompoko ry tompoandriamanitra rainay malala rainay tsara indrindra misaotra satria afaka nanambarany teninao a tam'ty androandroany ity teny manambara fitiavana lehibe ho andre olona zay nahita sy nandre mpanomponao tam'ty androandroany ity amin'ny anaran'i Jesosy tapahako sy foanako tanteraka ny mpitondra fahafatesana eo am'ireo olona zay nahita sy nandrea androany raha misy azany tokoa eo amin'ny fiainana tapahako sy foanako amin'ny anaran'i Jesosy zany ary amin'ny anaran'i Jesosy reo olana zay nety ny mpitondra fahafatesana miala tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy tompoandriamanitro ny riko de ny tonga ny olona rehetra amarana ny taona amin'ny fiobina sy amin'ny hafaliana am'ty taona 2024 ity ka dia ataonao hisy akony eo amin'ny fiainany zany vavaka izany
ny rioky ihany ko dia ny atokany olo azo tsodrano tsara amin'ny ataona ho avy iny ka de ataonao misy fiatraikany eo ny fiainany olona zay vavaka fanapahana sy fanafoanana ny mpitondra fahafatesana izay raha misy am'ireo olondreo narary sy tranona amin'ny anaran' jesosy izy esorina amin'ny anaran' jesosy niery ny aretina rehetra misaotra tompandriamanitra lehibe ny lehibe ianao ary omemboninahitra amin'ny anaran' jesosy misaotra tompo amen zay zany tompoko no fotoanantsika tam'ty androandroany ity fa amin'ny herin'ny ray mirary fahasoavana mirary farantaona sabatra indrindra ho anareo ny tenako tompoko feloma tompoko teo afaka va ianao fandaharany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely